Fanomezana Tsara Indrindra. Maro ny olona eny antsena amin'izao fotoana izao mifanesika amin'ny antony anankiray. Hitady fanomezana izay afaka hizara fitiavana amin'ny olona akaiky azy. Mampatsiahy ilay tena fanomezana tsara indrindra zany. Ny krismasy tsy 25 décembre fa Jesosy tena fiainana tonga ho antsika. Ny 25 décembre mety mandalo io. Ny krismasy indraindray lasa mivadika zavatra hafa, lasa akanjo kiraro sakafo amin'ny olona fetin'ny ankizy, fetin'ny fianakaviana, fetin'ny dadabe Noely. Fantatrao ve fa ny krismasy Immanuel miaraka amiko Andriamanitra. Ny tena krismasy dia naterahan Jesosy. Hitanao roa arivo taona lasa izay teraka Jesosy nanatsimbadika izao tontolo izao. Ny fanomezana tsara indrindra izay azonao zaraina zany dia Jesosy Kristy. Fa mpamonjy niteraka ho anareo dia Kristy tompo. Ny krismasy zany dia Jesosy nidina mba hampidina fiainana, mba hisy fahavelomana izay mety endrika fahafatesana rehetra eo amin'ny fiainantsika. Teraka Jesosy ny misiony mba hanao lalana amin'ilay mpamorona. Fa fahafatesana no tambony ota. Ny adisoana sy izay vitantsika noho izany tafasaraka tamin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay. Amin'ny tanjona manokana dia nomeny antsika ny zanany mba handony vidiny. Ary nomboana teo amin'ny hazo fijaliana izy, maty handony fahotantsika. Fa tsy nijanona teo izy, fa nalevina dia nitsangana tamin'ny andro fahatelo. Nandresy ny fahafatesana izy mba hananantsika fiainana mandrakizay. Androany izany ny fanomezana lehibe indrindra omen'Andriamanitra anao. Mampahery anao izay anio andray anio fanomezana tsara indrindra io. Mety efa nananao fa raha tsy nanaiky nidiny Jesosy dia tsy toy izao isika. Tsy ohatry izao intsony na ny fiainantsika azy. Zany no antony krismasy. Rehefa nidiny Jesosy dia nidina ho antsika. Raha sitraka ao dia Soraty eo amin'ny commentaires hoe misaotra ny amin'ny fanomezanao. Raha mbola tsy nandray azy ianao dia mankahery anao. Andray sy ino an Jesosy. Tahina mihoatra tompoko.